Miarabantsika rehetra tonga soa indray tao fandaharana Traceur Gas Show. Arabaina ihany koa isika rehetra ny atokantrano natratra ny taona 2024. Engany ho taona feno fahasalamana ary fahombiazana ho antsika rehetra tia taona 2026 ity. Vaovao ny taona, vaovao ihany koa ny zavatra hoentina aminareo eto amin'ny fandaharana Traceur Gas Show. Tsy miova ny rubrique antsika izay ahitana ny rubrique invité, tutoriel ary ihany koa actu. Tsy andelatsontsika fandoary araka mitokana avy mananao amin'ny rubrique tutoriel. Taona vaovao, mouvement vaovao. Dao indray ry isika hianatra ny Dash Volt. Ny Dash Volt moa zany dia mouvement anankiray azo lazaina hoe efa avancé, anefa kosa izy mora ianarana kely. Alohan'ny anaovantsika anazy dia andao anao échauffement. Atombontsika amin'ny jumping jacks 30 secondes. Rehefa vita zay dia enchaînentsika amin'ny squat sauté 5 fois dia squat simple 10 fois. Zao ndraintsika dia anao rotation ny hanche ataontsika 5 fois amina sens anankiray dia 5 fois amin'ny sens inverse. Ho an'ny épaule kosa indray dia ataontsika manao boribory ngeza be 5 fois amin'ny sens iray dia 5 fois amin'ny sens inverse. Ho an'ny coude sy ny poignet dia anao pompetsika ataontsika 10 fois. Vita ary zay dia ho an'ny atoka dia ataontsika mihodina 5 fois amina sens anankiray dia 5 fois amin'ny sens inverse. Vita ary zay ny échauffement, efa nianarantsika teto ny lazy volt sy ny cash volt. Raha ohatra ka mbola tsy nahita ianao dia manasanao hitsidika ny chaîne YouTube ny Traceur Gas fa ao daholo ny tutoriel rehetra izay nataontsika hatrizay. Zao ary tsika dia hiditra amin'ny étape voalohany. Ohatra hoe manao lazy volt ihany tsika fa tsy alaina amin'ny sisiny fa ataontsika me mahitsy kelikely. Rehefa mahitsy tsara le izy dia somary ataontsika miainga ambony tsara amin'izay ny tongotra dia zany atao miara-mipetraka ny tanana. Raha ohatra hoe somary matahotahotra ianao dia apetraka kely aloha ny tongotra anankiray izay vao avoaka amin'ny bassin. Rehefa voafehy tsara izay mouvement anankiray izay dia atao tsy mitehana be intsony amin'izay ilay tongotra fa atao misafy fotsiny. Rehefa afaka mitahotra anao dia alefanao tsara fotsiny ilay tongotra dia atosika amin'ny bassin. Amin'izay fotoan'izay ianao mahay ny Dash Volt fa kosa mila mitandrina tsara satria raha tsy miforotra ny tongotra amin'ilay miainga iny dia possible hidina amin'ny obstacle. Remarque kely, tsy azo atao no misaoty mafy be rehefa manao Dash Volt satria possible hitotona mafy be ny poignet dia mety harary. Farany jerena tsara ny toerana ametrahana ny tanana mba hisorohana ny loza. Mino fa nafinaritra anao izay tutoriel izay dia mitandrema tsara manao anazy any an-trano. Amin'ny manaraka mouvement be indray ny ianarantsika dia mandra-piona daholo. Inretiny momba ny Dash Volt aminy figure anisany mahafinaritra anay mpanao parcours ny manao anazy tsara foana ny manamarika fa alohan'ny ianarana an'izy iny dia tsara foana mandalo amin'ny lazy volt sy ny safety volt izay noentiny toky teto amin'ny rubrique tutoriel ihany koa. Andramile izy afaka ataonareo any trano dia rehefa vitanareo dia ilay vidéo dia alefanao amin'ny page Facebook nay na Instagram ihany koa. Eto amin'ny fisasan'ny fandaharantsika zao dia anaraka ny rubrique Guest Fleet izay raha antsika amin'ny athlète anankiray tena passionné amin'ny parcours dia ny Rakotiny iray ny anarany andao ary. Teny Rakotiny iray na ihany koa fantatry ny namany amin'ny anarana hoe Ngoranina. Efa taona maro izy nanao parcours ary misehatra tanteraka anatin'izany izy ankehitriny. Fantanina voalohany apetritsika aminy dia hoe inona no nahatonga anazy nanao parcours. Nampatonga nanao parcours dia dray andro zany nandehandeha tena tanimbary teny dia nahita ny zala nisaotisaoty. Dia rehefa nahita ny zala nisaotisaoty za dia manintona ny masoko ilay izy sady nafinaritra anahy koa hoe mba ohatrany ahoana ary manao an'izany. Dia rehefa nanandrana za dia hitako hoe mety be tamiko ilay izy sady mora konkoa ny nanaovako anazy. Dia izay ny tena antony nampatonga na tia parcours sady nampatonga na tafiditra tao anatin'ilay parcours. Rehefa nanomboka an'ilay parcours amin'izay za dia niditra tao amin'ny association Traceur Gas tamin'ny taona 2021. Tao anatiny kosa nefa za dia sady nahita namana, nahazo fahaizana ary afaka nitondra an'ilay izy alavitra kokoa zany.
ny fisian'ireo namako tao amin'ny traceur gasy ireo. Ny soa azoko tao anatin'ilay parcours dia maro izay tsy ho voatanisa mihitsy, fa zany hoe ny anisan'ny hitako nampiovana kokoa zany dia tsy mora manao an'ilay resaka acrobatie aloha satria même na manao anazy raha mampatahotra. Dia ny fahasahiana aloha zany voalohany indrindra hitako tena hoe nampiovana satria tsy mora manao zavatra. Dia tao anatin'izay ihany koa tao anatin'ny association za betsaka ny formation nandalovako toy ny formation na coach soso sport afaka hoentiko ampiasaina amin'ny andavanandro, surtout amin'ny resaky ny sehatry ny asa sy ny eo amin'ny anivon'ny fiarahamonina eny. Zay angamba aloha ny azoko lazaina raha mahakasika ny hoe soa azoko tao anatin'ilay izy. Eny, tena azo atao asa tsara mihitsy ny parcours. Zany hoe misy karazany maro zany afaka ampiasaina an'ilay parcours eo amin'ny sehatry ny asa toy ny coach, athlète professionnel ary ny domaine artistique. Ka ny tiako sy manavanana ary tiako ivelarina kokoa zany dia eo amin'ilay resaka artistique satria eo amin'ilay artistique zany betsaka ny olona mba tia hita hoe ohatriny ahoana zany olona mpanao parcours zany. Dia amin'ny alalan'ilay parcours zany no entinay mamorona spectacle. Somary nidina kely aty ambany aty moa zay satria nisan'iny orana somary nilatsa kely ilay toetrandro somary ratsiratsy kely. Fa eo amin'ilay resaka spectacle tsika teo, zay rehefa manao spectacle, rehefa mamorona spectacle dia mamorona mihitsy. Dia rehefa mitsangana sy voaforona iny spectacle iny zany afaka hoentina amin'ny karazana événement maro samihafa toy ny mariage, anniversaire, concert, DDB, maro karazany. Zay no nampahatongana nanangana an'ilay Zako Rochaud groupe anankiray izy io mampiasa ny parcours ao anatin'ny domaine artistique afaka ampiseho amin'ny karazana événement rehetrarehetra. Ny hafatra kely tiako ampitaina aminareo rehefa manao zavatra anankiray dia ilofosy ary ataovy hatramin'ny farany fa mety hitondra zavatsoa sy hanova ny fiainanao zany ny filofosanao anatin'ilay izy zany, ny faharetanao zany sy ny fitiavanao manao an'ilay zavatra mety hahatonga anao alavitra any amin'ny toerana izay tsy eritreretinao na any amin'izay nofinofinao tsy ho eritreretinao fa ho tanteraka aminao ilay izy. Zay fotsiny zany mba tiako ampitaina avy aty amiko manokana. Agasitra mitendry nanaiky mivahiny teto amin'ny fandaharana traceur gasy show. Araky ny hitanareo teo dia tsy eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena ihany no ilavana ny parcours fa afaka hoentina miakatra an-tsehatra tsara mihitsy. Noho izany raha ohatra ny hoe te hiara hiasa aminay nareo ka mila anay hianime ny événement izay karakarainareo dia aza misalasala miantso anay avy ato amin'ny traceur gasy. Efa ndresaka anareo tena ampandohana ihany fa zava-baovao no entinay aminareo amin'ity taona vaovao ity dia amaly ihany koa izahay ny fanontanianareo izay te hianatra parcours dia ao anatin'ny rubrique actu ny hitondranay an'izay vaovao izay. Maro be nareo nanontany hoe ahoana ny atao raha ohatra ka te hiditra momba traceur gasy. Faly milaza aminareo fa amin'ny 7 février ho avy izao ny fidirana officiel. Zay ny vaovao mahafinaritra voalohany. Vaovao mahafinaritra faharoa manarak'izay dia hisy ny séance de découverte ho anareo izay te hanandrana anao parcours gratuit izy io maimaim-poana izay ho tanterahana eto amin'ny jardin Andohalo amin'ny 31 janvier ho avy izao. Vaovao mahafinaritra fahatelo dia rehefa tafiditra membre traceur gasy ianao dia mahazo licence officielle avy amin'ny fédération. Raha misy fanontaniana ianao na ihany koa mila information bebe kokoa dia aza misalasala miantso ny numéro izay misoratra eto ambany. Raha ohatra kosa ianao ka tonga dia hanao inscription dia mandefa fotsiny message hoe parcours amin'ny pejin'ny traceur gasy fa ho raisinay ianao. Ho an'ireo izay tsy mahafantatra ny parcours dia taranja anankiray izay ahafahana miala ny sakana amin'ny alalan'ny fomba aingana sady mahomby. Mazava ho azy fanatanjahantena izy io satria dia miasa daholo ny vatantsika rehefa manao parcours. Toy ny rehefa mihazakazaka tsika dia mampiasa tongotra, rehefa mitsambikina tsika mampiasa tongotra, rehefa miaika zavatra tsika mampiasa tanana ary rehefa manao franchissement tsika dia mbola mampiasa tanana ihany. Ankoatra maha fanatanjahantena anazy dia tena manampy be kokoa ny parcours amin'ny resaka ara-tsaina
Manampy atsika izy a atoko tena bebe kokoa sy andray décision satria rehefa manao parcours ny olona anankiray dia fantany hoe atraizany limite ny vatana. Tsy misy tokony atahoranao satria tsy zavatra sarotra be ohatran'izao ny ataonao fa ampianarana tsikelikely ny base toy ny mihazakazaka sy ny mitsambikina. Zavatra azy anarana soma tsara ilay izy fa mila favononana ara-tsaina sy ara-batana fotsiny. Rehefa tafiditra lalindalana teletaranjy ianao dia azonao atao amin'izay ny mandray anjara amina fifaninanana nasional ary mety ho tonga hatrany amin'ny international mihitsy azy izany. Toy ny tenako izao dia efa nisolo tena Madagasikara tamin'ny coupe du monde izay nitanterahana tany France. Raha ohatra hoe ianao ka liana amin'izay fianarana parcours izay dia aza matahotra, aza misalasala akory ny ara fa vonona izahay ny handray anao. Mandra-piona daholo. Ie dia izay ny information tsara ho fantatra momba ny fidirana mianatra amin'ny Traceur Gasy Academy. Eto Famaranana dia te hisaotra ny Okaloha Tanimena nampiatrano anay teto amin'ny skatepark Tanimena. Ho anareo kosa izay manam-paniriana te hiara-iasa aminay eto amin'ny Traceur Gasy Show dia aza misalasala mandefa message na ihany koa miantso anay. Tenako indray dia manome fotoana anareo manaraka indray veloma daholo.